Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa radio manerantan feoni fanantena nitundrato kiazava. Mandrakariva eo amin'ny fiainantsika dia ny zavatra tokony ho adinoina no tadiditsika, fa ny zavatra tokony ho tadidiana indray no adinointsika. Mampalahelo tokoa tsika olombelona matetika dia tsy mba mahatsiaro ny soa natao antsika mihitsy, na koa mety ho tsaroantsika ihany izany, saingy mety hoe tsy dia asiantsika vidiny loatra angamba. Ireo zavatra mandreraka na nandratra antsika matetika ny tena hifantoha amin'ny fisainantsika bebe kokoa. Zavatra lehibe iray izay tokony tsy ho adinointsika mihitsy ry mpiaino ajaina dia ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika mba hanavotana antsika na manahoana ny toetrantsika, ary na dia isika aza no tokony ho faty teo amin'ny toeran'i Jesosy. Zava-dehibe tsy tokony ho adinointsika naoviana mihitsy izany mari-pitiavana lehibe izany. Rehefa izany mandrakariva manjo no saintsaintsika dia ho tsara sy hanahaka izany ihany koa ny fisainantsika sy ny zavatra izay ho tadiditsika. Dia aoka ho toy izao mandrakariva ny fanevantsika hoe: fa ninitsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Korintianina 1:2-2. Vonvato. But
atolotry ny feofanantenana ho anao tsara ho fantatra. noho ny fandaminana avy amin'Andriamanitra izay vavahantsika dia tafahoana eto indray isika amin'ny alalan'ny programany tsara ho fantatra ity. Koa dia miarahaba anao manaraka izany fandaharana izany, ny tompo ane no hitahintsika rehetra. Ny zavatra hodinintsika androany dia faminaniana lehibe anankiray sady lava indrindra mikasika an Jesosy na ilay izay ny Coran hoe Isa ibn Mariam. Mazava ho azy fa tsy ny Injily no vakiana amin'izany fa ny Taorata, Zabora na ny Testameta taloha manontolo. Zao mantsy voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:7-30. Dinin'ireo soatra masina satria ataon'ireo fa ao aminy no anan'irefeny manakizay ary ireny no manambara ahy. Manambara an Jesosy na Isa zany ny Testameta taloha manambara azy mialoha na ny fahaterahany zany, ny fiainany, ny fahafatesany, fa hatramin'ny fitsangany maty sy ny akarany any an-danitra. Ao amin'ny Daniela 7 no hovakitsika izao. Daniela 7 atombokatsika amin'ny 15 hatramin'ny 17 izany. 70 herinandro ny voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànao masina. Zay ny voalaza amin'ny 14 tapany voalohany. Amin'ny 15 dia izao indray no voalaza koa aoko ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny ivoahany didy hanavozana sy hanamboarana Jerosalema ka hatramin'ny Mesiandriana dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Amboarana indray ny lalana sy ny ady dia izay amin'ny andro mahory. Eto zany dia manome teremarika izy eto hoe hatramin'ny andro izy ivoahany didy hanavozana sy hanamboarana Jerosalema ka hatramin'ny Mesiandriana dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Ny zavatra tsara ho fantatra dia izao ao amin'ny Baiboly na ny Kitabul Mukaddas zany rehefa faminaniana ny resahana ny andro anankiray dia heritaona no tiany ambara amin'izay. Aotsika jerevana ao amin'ny Nomery 4:4-4:30 sy ny Ezekiel 4:4-4 dia ozy izy hoe ny ndray andro no ataoko solon'ny heritaona eo anatrehnao. Ka raha milaza izy hoe 70 herinandro dia midika zany fa ataotsika hoe satria herinandro anankiray 7 andro dia 483 andro, 483 jours zany na 483 année. Hoy izy hoe hatramin'ny voahany didy hanavozana sy hanamboarana an Jerosalema. 457 io feim-potoana voalaza io ny voahany didy hanamboarana sy hanavozana an Jerosalema. Ka hatramin'ny 457 talohan'i Jesosy zany hatramin'ny Mesiandriana zany hoe hatreo amin'ny fotoana anaovana batisa an Jesosy dia voalaza fa 70 herinandro na 483 jours na 483 année. Io zany nampifanalana izy le 483 analana le 457 talohan'i Kristy dia manome ny taona fa 7 izany. Io zany no taona nanaovana batisa an Jesosy, taona fa 7 io izany. Ny Baiboly milazo izy hoe tokony ho 30 taona Jesosy natao batisa. Any hoe fa 7 zay nanaovana batisa azy feno 30 taona izy tamin'ny fotoana io. Hoy ny voalaza ao amin'ny 9 tapany voalohany.
ary rehefa afaka ny 20 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana ary hanorona fanekena herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra alatsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Rehefa vita batisa Kristy na Isa Boby Mariama hoy ny voalaza teo dia anao fanekena herinandro amin'ny maro izy. Zany hoe le herinandro 7 andro zany na 7 taona. Ka le taona fa 7 ampina herinandro na hoe 7 andro na 7 taona zany dia manome ny taona 430. Le taona fa 430 io l'an 34 io no nitoram-bato any Stefanina sy ny ovany Saoly ho kristianina. Teo zany no ny farana ny andron'ny jiosy, zany hoe ny mahavahoaka manokana azy, vahoakan'Andriamanitra manokana azy dia ny farany tamin'ny fotoana io. Dia teo zany Saoly nova ho kristianina. Io le voalaza ry hoe 70 herinandro no voateny ho an'ny firenenao. Le 70 semaines na 490 année ampifanarana koa io amin'ny 457 taloha Kristy dia manome le taona fa 430 zay voalaza eto hoe 27 plus 7 34. Hoy ny voalaza hoe hampitsahatra ny fanatitra alatsadra hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Rehefa vita batisa Kristy tamin'ny taona fa 720 dia hoe hampitsahatra ny fanatitra alatsadra zany hoe eo zany ho vonoina na homboina amin'ny hazo fijaliana hatramin'ny atsasaky ny herinandro, zany hoe 3 taona sy tapany 27 plus 3 et demi dia 30 et demi zany dia manome mitotona ary amin'ny taona fa 130 dia fotoana na taona nanomboanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Eo zany dia mipetrapetraka tsara mihitsy le faminanio mikasika an'i Jesosy Kristy. Volaza mialoha ny fotoana novana batisa azy tamin'ny 720 ary ny fotoana amonoana azy na hanomboana azy amin'ny hazo fijaliana dia taona fa 130 ary ny fifaranan'ny andron'ny jiosy dia tamin'ny taona fa 430. Io no voalazany mpaminany Daniela mialoha izany. Mpaminany Daniela zay nivelona tany amin'ny taona fa 430 talohan'i Kristy no nandroatana an'izany faminaniana izany. Le fepotona lavabe any amin'ny Daniela toko fahavalo andiny fa 420 hoe 340 andro na taona zany dia hodiovina toerana masina. Io raha mpifanalana koa io 2300 analana le 457 talohan'i Kristy dia manome ary amin'ny taona 1844 zay nidiran'i Jesosy Kristy amin'ny fitoerana masina indrindra mampisorona be azy manao asa fanenanenanana ho antsika olombelona mpanota. Ary raha ataontsika hoe miditra ary amin'ny fepotona 490 zany hoe le 70 herinandro 490 analana ny 457 fa miala io dia totona ary amin'ny taona 34 resorona 2300 esorona 490 dia manome 1810 que le 1810 plus 34 dia totony ihany koa ary amin'ny taona 1844 zay nidiran'i Jesosy. Voalaza miloha ao amin'ny baiboly zany nidirana fotoana masina indrindra anao asa fisorona izay. Ka dia zava-dehibe zany amahatsara ho fantatra ity fahandarany amantaratsika ny faminaniana voalaza manondro miloha mikasika an'i Jesosy Kristy ity araka nambarata amintsika teto. Ko dia misaotra mankasitraka anao manaraka izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Dominique sy sambatra
tsy manavaka Andriamanitry vavahako fa mihevitra ny mombay mafantatra ny anarako ka izao tompody avonona izakireo fanenje anay tsy ho voafetrany izao hita maso izao ny alali ny filoko anay AWR Téléphone 034 06 797 62 Tumpo zao anohinity na de maroa zay ireo milazo tsity zao mafantatra fa ianao no ihonizao fiainaniza fantatro fa tsy manavaka Andriamanitry vavahako fa mihevitra ny mbay mafantatra ny anarako ka izao tompody avonona izakireo fanenje anay tsy ho voafetrany izay hita maso izao ny alali ny filoko Radio Femon'ny Fanantenana AWR manolotra ho anao Feon'ny Fanantenana mbola ny namanareo Richard Andrianjatoviany no miaona sy mitafatafa amin'ny alalan'ny zokonjam-peo zao ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao ary mirary indrindra aho mba hitondra soa anao izao dinidinika sy tafatafa fa na 13 no nanolo tena ho an'i Kristy ny 4 Jona 1920 ary natao batisa tao amin'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fafito tao Ambohidro tamin'izay fotoan'izay. Ny Isaia 30:20 no andininy fototra mivaky toy izao tamin'izay fotoan'izay. Fa na mivily ho amin'ny akavanana ianao na mivily ho amin'ny akavia, ny sofinao dia andreteny ao ivonao manao hoe ity ny lalana ka andehana. Namaly ny antso moa izy 13 mianadahy tamin'izay fotoan'izay ka nasehony tamin'ny fanekena anaovana batisa azy ireo ny famaliana izay antso izay. Samy milaza ho kristianina avokoa ny olona mivavaka rehetra ary miady sisika ho amin'izany avokoa. Saingy tsy araka izany fa tsy miraharaha izay lamba na ny fahamarinana tafon'i Kristy sy ny sakafo na ny tenin'Andriamanitra ho fihinana mavelona ny maro. Isaia 4:1. Na dia eo aza izany ataon'ny izao tontolo izao zany dia nifidy olona trany Andriamanitra mba handefa ny antso ho an'izy ireo. Andraisany ny fialofana amin'ny loza madiva ianjera ka ikambana amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Atombavaka Jesosy ange zany mba ho ray ihany izy hoy Jaona 17:12 ny andininy 1:12. Pikomy izao tontolo izao. Eo anatrehan'izany dia misy hatrany ny antso manao hoe ity ny lalana. Naniraka ny noa Jehova ilaza sy hanoro hevitra azy ireo fa ny samby fiara ny vahaolana tsy haharingana azy. Ny sary
dia sary mampiseho ny fiangonan'Andriamanitra izay tehirizany zanaka sisa tsy horingana. Ny fiangonan'Andriamanitra no sambo azo antoka indrindra andosirana ny loza. Ny nomery 5:30, ny 5:10 sy ny 12 dia miresaka ireo tanàna fandosirana ho an'ireo nafaty olona tsy nahy. Eloka ny von'olona ka ny fandosiran'ilay olona na vita eloka tsy nahy dia sary ny fibebahana izany. Izay tonga ao amin'ilay tanàna fandosirana ka mipetraka tsara ao dia tsy ho azon'ny mpandringana mihitsy. Ny sambo sy ny tanàna fandosirana dia mampiseho ny fiangonan'Andriamanitra izay toeran'i Kristy. Ka raha te azo mifamonjena ny olona iray dia mila manatona sy mikambana amin'ny fiangonan'Andriamanitra satria mariky ny fibebahana izany ary mipetraka tsara ao fa tsy hitady hevitra hivoaka intsony. Ny asan'ny apôstôly 7:20 ny 9:30 ka hatramin'ny 13 dia mitantara ilay loza an-dranomasina izay saika namoizana ain'olona maro. Nikasany andositra ny Matilo. Saingy hoy Paoly tamin'izay fotoan'izay, izay mivoaka eo dia tsy avitra. Ny fitoeran'izy ireo tao an-tsambo ihany no fanavotana azo antoka ho azy ireo. Sary mampiseho izany fa izay mivoaka hiala ny fiangonan'Andriamanitra dia azo antoka fa tsy ho vonjena. Efa tao anatin'ny tanàna fandosirana ihany Jodasy, saingy ny fivoahany dia nafaty azy. Inona moa ny zavatra nisy? Nanaiky ny hevitry ny tsy tian'i Jesosy izy, ny kolokolo nataon'ireo. Meo anaranga zany vola zany fa tena ho atolotra anareo izy dia nieritreritra izy hoe Jesosy ve dia tsy hanavitra ny tenany eo? Tsy izay anefa no zavatra nisy fa Jesosy tsy maintsy manatanteraka ny voalaza ny lalàn'i Mosesy dia tsy maintsy hanolotra ny tenany ho faty teo ambony hazo fijaliana. Tsy tanteraka ny eritreritra Jodasy verina izy nanipy ny vola, inony ianareo fa namitaka raha marina aho izy, namadika raha marina aho izy. Nefa rany dia namono teny izy. Ny antona teo amin'ny tady izy dia tsy nazaka azy moa ny tady dia ninjera. Ny Jaona 4:9 indray dia misy lezona azontsika tsoana. Azonao jerena antokatrano any zany fa manao hiezaka hatrany i Kristy mba hiantso ireo izay azo mbola nivelany satria mbola misy ondriny miahaka any ka tokony angonina ho iray amin'ny fiangonany. Ny any ivelany aza angonina izany asakasaka izay teo hovoaka ho faty satria betsaka ny maheno fampianarana toa marina, fampianarana toa izy, toa ara-baiboly kanefa rehefa tena alalinina sy fantarina ao amin'ny baiboly zay ampitaina amin'ny baiboly manontolo dia tsy izy, fitaka ihany. Mivoaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny olona maro ankehitriny. Ho anao mpiaino dia natao zao mba hijanonanao ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, fantaro nefa hoe iza marina le fiangonan'Andriamanitra izay manatanteraka ny baiboly iray manontolo. Ahoana ary ny fidinana ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra? Ahoana ny fidirana ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy andoavam-boly fa maimaim-poana amin'ny alalan'ny batisa sitrika ihany izany. Dia hoy ato aminareo hoe batisa 13 tamin'izay fotoan'izay no natao. Dia ny fikasana natolotra ho an'ireo izay vao vita batisa moa tamin'izany mba ho tsarovana izy ireo mandritra ny androm-piainan'ireo mandra-piandrasana ny fivian'i Jesosy dia tao amin'ny Apokalipsy 3:9-12 ho avaingana aho tany mafy izay anananao mba tsisy haka ny satroboninahitro koa dia amaranantsika anazy dia tsotra. Za dia mivavaka mandrakariva mba ho nisy 13 mianadary eo mba aseho hosay aneo ny finoany ary saraka amin'ny Satana tanteraka ka naraka an' Jesosy andovany fiainana mandrakizay. Ifanohana ihany koa fampitrotro ambavaka isika mba ho samy tafita ka tsisy hoe hiala amin'izany fiangonan'Andriamanitra zany na dia salany hoe misy fampianarana marimarina atao salany tsara, atao salany mampitehinana, mampilendalenda, mampatsiritra zany any ivelany. Tsarovo tsara fa izay ny voaka avy amin'le tanàna fandosirana dia efa misy mpamon'olona miôdiôdy mpamaly raha
miandry azy ao ivelany. Izay mivoaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra ho any ivelany de efa misy biby vonany andrapaka anazy ao ivelany. Ary reo olona zay tao anatin'ny samby fiara raha sanatriny nivoaka de azo antoka fa tsy avita ilomano akory izy. Tsy avita ilomano akory izy satria mafy izany onjan-drano zany tamin'izany. De ho anao koa raha lasy anabavy, ho anao ry mpiaino ajaina, efa eo amin'ny lalana mariny ianao mipetra tsara. Oka hoendry arao zay baiko homen'Andriamanitra. Tain'Andriamanitra ianao ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny namanareo Richard Andrianjatovo. Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Noraiko aminao ny tsy ambaratelo sy ny alahelo, zay mamelovelo ty zaza very matsiaro rery. Aza foy tazony ampo foy. Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Hatreo ny asa andavanandro, arao ny kinasa, ianao no hitandro. Tolory ny sandry ny fianakaviana, ianao no andry ori tompotina. Ilay feo ny fanantenana, Ny zava-mitranga, ny lanitra manga, ny rao mitatao, dia antananao. Ny laliny indrindra ato an-tsaiko, iriko irindra aminao riraiko. Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Ny vatako tontolo na dia ny singam-bolo ankiniko aminao, ampelatananao. Aretina mamely tsy hay velively, izaho handrisaina, ianao tomponaina. Nalava na foy ny diako eto an-tany, ianao no hanjoy iaia iatrany. Fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra, ny mandrakizay aminao riray. Apetrako aminao Andriamanitro. Apetrako aminao
apetrako aminao ny fiainako rehetra, apetrako aminao ary eo amin'ny toetra, apetrako aminao raha sitrakao, apetrako aminao na tsy mendrika azy, apetrako aminao ho eo atsandrinao, apetrako aminao ho eo ny toerana sahazy, misaotra tompo. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. dia faly miarabanao mpanaraka ity fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana ity ny namanao Eliandre Mitantso. Miara-mianatra isika eto fa tsy sanatry mpampianatra izay dia nareo mpianatra miara-mianatra isika, miara-manofo fahalalana, mizaratra ikefa fampizarana izany a dia alefa mionja-peo ilay izy. Iza tantara narindra ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny mpandrindra sy naridiana. Mbanana tena ho tonga aloha akaina sy hijery fahita lavitra ty an-trano nefa efa maizina ny andro vao tonga. Ny asa efa mandreraka, mbola mandreraka koa le fitohanan'ny fifamoivozana. Ay, tonga ianao? Zay vao tonga. Ahoana ramatoa? Oka aloha nalaka raro a dia andro amin'ny rano mamay fa tena reraka zany. Misy zavatra azo hohanina ve aloha fa tena nona ramatoa? Andraso fa ho karakaraiko e. Fa ny antso anao voaingana teo ny reninao a. Nitaraina mafy mihitsy izy fa efa ambolana maro ny ianao tsy nitsidika azy a. Zay indray neny. Efa fantany nefa tsy mba manam-potoana anaovana an'izany ahy e. Ka mba mamangy azy vetivety fotsiny very benja dia mampaninina anao a. Tsy mbola afaka makany ary Lorisy a. Mbola be dia be ny zavatra toko. Zavitany ny faktura tsy maintsy aloha ao ampiasanao. Ny olana etsy vahany eroa mangony fotsiny. Ny eo tsy vita, ny eo tonga ihany. Miaraka amin'le ramatoa lehibenay vaovao koa kizitimbelona, tsy mahatoky olona, tsy mamela mahazo mihitsy. Reraka. Fa maninona foana izao patronina anareo vaovao zao e. Angamba tahorana ho bankiropitra ho any orinasa tantana ny araky ny fiheverako azy e. Dia enao no ampiriatiny. Mila lasa dala mihitsy mariny. Eny e, ekeko izany kanefa dia tsy mahita resaka afa-tsy izany foana ve ianao isaky ny miditra amin'ity trano ity e. Olana, faktura, ny lehibeako, izany foana. Dia tsy mba tsikaritao mihitsy ve ireo zanako ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny ireo ry benja. Nandritra n'ity tapany arivo ity izao misy tsy nitsahatra nanontany ny ora tongavanao ato trano mihitsy. Mba asio fotoana ho an'ireo zanako ireo ihany rangahy a. Zay indray. Fa le vehivavy ve zany dia tsy manandresaka afa-tsy izany foana koa e. Ny any ampiasana efa mandreraka. Tonga ato trano koa mbola manampitrotraka ianao. Fa tsy mba misy zavatra tsara mihitsy ve resahany Lorisy e. Ary ianao ka? So everinao fa moramora ary mamelona antsika menakavy amin'ny karamako fotsiny ka. Mba lanjalanjao kely ny vavanao ry benja. Tsy rariny intsony izany fioarana izany. Fa nga fidino any ny ala tamin'ny asako fa tsy noho ny antony ara-pahasalamako. Fantatrao tsara anie izany. Ka marina ne ny lazaiko hoe tsy moramora mamelona vady aman-janaka e. Fa nga tsy efa vonina ny amin'izany moa ianao naka vady aka. Mahita tsy miteny manko ianao ry benja dia izany foana no averimberinao eto a. Fa izany ka mipetra-potsiny ato. Mba fifaliana ho any fa nanako fotoana nahafahako ny taiza sy niaraka tamin'ny zanako tato trano. Ianao nga miraharaha an'izany.
lasa azo fijalianao aty ny fanarabiana sy ny fandatsana taonao ahy isan'andro amin'ny tsy fahafahako miasa tsony. Rehefa tsy miraharaha ianao dia mba jereo ny zanakao e. Sady efa melehibe ireo zazy ireo, nefa zara raha fantany rainy ny zava-miseho ato tokantranontsika tsy resahako tsony. Tsy azonao atao very Lorisy ny manome fotoana kely aha. Reraka ny ahy e. Mararo ny lohako. Tsy mbola manam-potoana enona n'izany resaka ao zany ahy e. Dado, ty misy taratasy omeko any dada. Fa ino ny tiry Sylvia? Okaloka, fa tsy hitanao ve fa mbola miresaka za sy ny reninao e. Zaza tonga na tsy. So de fa lasa dala ary tianao ry benja. Dalinina. Tsy misaina zay tenenina sy atao. Fa naninona anao moa iny zaza iny? Lefa reraka ko. Zao ve nanaovanao ny ankonanao rehefa sorena sy reraka avy any am-piasana any ianao e? Fa so de tsy hibenja renao. Tena tsy hibenja taloha tsony ny manoloanay e. Ary so de misy marary raha ao anatin'ny sainao ao e. Leo ah, maka leo. Aleo atory fa vereno any reny sakafo reny e. Tsisy ilaiko azy akory. Fa inona ry zany mahazo azy zany? Lasa kizitina hony ah, mahasika. De tena niova tokoa ve ah? Ty lehibe anay vaovao ty mihitsy koa angeny tena mandoto lo makarary sainy e. Tsisy tany ipetrahana mihitsy. Ngamba mila fela-tsasatra kely mihitsy aka. Aleo aloha hitady torimaso kely e. Ndry, ary inona ary zany zavatra miforiporitra ato am-poziko zany? Ay, ty le valopy nomeny Sylvia kely ateo. Inona hony ato? Soratra. Dada. Tiako dada. Zay rery lanitro. Ty adalako tamin'ny nanaovako an'le zanako vavy kely. Lozako. Fa iza marina ty e. Mino fa maro amintsika no efa tratra ny toejavatra nahazo any benja teo. Tototry ny andraikitra marobe kanefa tsy afaka mahavita zavatra be dibe indray miaraka. Ny faladi tokana, ny sampanana fito ny fitentsika malagasy zay. Ho amanokana dia fa nisy fotoana matetika na atsapako faniriana mafy hamela ny asako rehetra dia andeha lavitra any amin'ny toerana lavitra ny tanàn-dehibe any ambany vohatra any, zay tsy misy telefona, tsy misy televizion, lavitry ny tabataba, lavitry ny fiara-mifamoivoy, lavitry ny olona mifanaretsaka. Ary inoko fa tsy zarery fa ianao ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia olona tapitrisany maro no mizaka ny vokatry ny tebiteby eran-tany. Na any amin'ny tany mahantra, na any amin'ny tany manan-karena. Fa ny antony sy ny fomba isehoniny tsy mitovy, nefa samy ratsy ny vokany. Marobe ny aretina teraky ny tebiteby. Marina, arabaka teny izay nolazain'i Jesosy fa isan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiaviany fanondrony, ny fisian'ny tebiteby mandreraka fon'olona maro, vokatry ny toejavatra samy hafa miseho eto amin'ity tany ity eo amin'ny fiainantsika. Zao indrindra no lazain'i Jesosy eo amin'ny Luka 2:15-20 sy ny 4:20. Luka 2:15-20 sy ny 4:20. Ety ambony tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra. Ka ho reraka ny fon'ny olona no ny fahatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Ny zavatra miseho dia mahatonga azy hitebiteby ny amin'ny zavatra mety iseho vokatr' izany. Ankoatry ny aretina vokatry ny tebiteby mitohy, dia tsy vitsy ireo tonga any amin'ny fahakiviana sy ny famoizam-polalina. Ary mampalahelo fa misy mihitsy ireo tonga hatrany amin'ny famonoantena. Hoarina amin'ny lavaka maizina antsoina hoe trou noir, zay tsy ahitana ninninna afa-tsy aizina
ny toerana misy ny olona anankiray izay tafiditra amin'ny famoizam-po lalina tahaka an'izany. Tsy misy na dia sompanantenana intsony aza ao anatin'ireny olona ireny. Tsy misy olona izarany izay manjoa azy, ary dia latsaka lalina fahakiviana izy. Tsy mahita vahaolana fa tsy ny hoe ny maty ny mety amiko. Ratsy dia ratsy io tronoara io, tsy fahitana ninninna fa latsaka amin'ny famoizam-po lalina. Manomboka ny amin'ny fanahiana tsotra mikasika ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro ilay izy. Mety olana ny ampiasana, mety olana tsotra ao an-trano, mety ho antony hafa. Fa mandeha ny fotoana, tambatambatra ilay izy, lasa mivadika ho tebiteby, mampidobodoboka ny fo na mampisento matetika. Lay fanahiana no heverina ho tsotra teny am-boalohany rehefa nitambatambatra tsy nahitana vahaolana. Ary rehefa miara-mitotona tsy araky ny saina intsony ny olana maromaro, dia mety ho latsaka tampoka amin'izay ankiviana lalina izay sika, izay mitondra mora foana any amin'ny famoizam-po lalina raha tsy misy vahaolana. Voamariky ny mpandinika maro fa ny olona mivavaka amin'Andriamanitra dia ankavitsiana ny tafiditra amin'io tronoara io, na ny famoizam-po lalina tsy ahitana afa-tsy aizina. Ary ny anton'izany aza dia matetika olona nanao tsirambina ny fifandraisany tamin'Andriamanitra ireny olona ireny. Fa raha miazona ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy tafiditra amin'izany tronoara izany mihitsy. Mandalo tebiteby izy, mandalo zavatra mety mampanahy azy koa izy, fa ny fivavahana sy ny fanankinana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany dia manampy azy tsy ho tafiditra, tsy ho tonga any amin'izany resaka tronoara izany mihitsy. Mandaitra ary nanavitra olona tapitrisany maro ny fahamaliana ilay antso nataon'i Jesosy eo amin'ny Matio 19:7-20, manao hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Miasa fatratra sy mavesatrentana avokoa ny akamaroantsika. Sa tsy marina izany? Etsy andanin'izany dia mitady ny irika rehetra ilay ratsy, dia Satana sy ireo anjeliny atafiditra antsika ao anatin'ny olana. Mila hery ankoatry ny herintsika isika eo anatrehan'izany, dia isika efa trotraka ny vokatry ny fahotana sy ny olana samihafa nandritry ny taona maro. Mila hery sika dia hery izay sady afaka manome fahendrenantsika ahife ny asa maro izay ataontsika, no sady afaka miaro antsika amin'ny asan'io devoly tsy mitady afa-tsy ny amitehana antsika io. Asa raha efa nahazo anao fandraindray dia tena misy fotoana mahatapidalakale mihitsy eo anatrehan'ny zavatra miseho, verevitra tanteraka, voafatitry ny olana samihafa, mifaningotra indray miaraka ary mifaningotra amin'ny fahalemen'ny tena, ary betsaka amin'ireny olona nireny aza no vokatry ny fahalemena. Soa ihany fa tsy toa antsika olombelona ilay Andriamanitra izay namorona antsika. Dia isika izay matetika tsy manana fa tsy latsa sy eso rehefa misy namana izay latsaka amin'ny fahasairanana. Izao no afatra azo antoka avy amin'Andriamanitra ho anao izay mandalo toe-javatra tahaka an'izany ao amin'ny Jaona 5:5-7. Raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Raha Jesosy no manafaka anao dia ho afaka ianao. Fa ny ankoatran'izay dia tsy vahaolana. Tsy olombelona mety maty, tsy dada rabe, fa ny zanaka. Jesosy ilay maty nitondra ny helokao rehetra mba havelona anao. Maika moa ny amonjeny anao rehefa tratry ny olana mandefotra anao ianao. Manana ny toerany mihoatra noho ny taloha rehetra amin'izao fotoan'izao ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ankoatr'izany dia asain'Andriamanitra mifanohana koa isika samy olombelona. Izao ny voalazany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana 1:5-7. Tapany faharoa, Tesaloniana 1:5-7.
ampahirezo ireraka. Ahoana hoe ampahirezo nyreraka. Dia izao no lazainy eo amin'ny Hebreo 12:12. Hebreo 12:12. Atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Marobe ireo tenin'Andriamanitra izay manentana antsika hifanohana, hifampahery, hifampitondra izay mavesatra. Isika anie ny tena marina dia izao hoe mifandimbitratra ny fahasairanana sy ny ankiviana daholo sika rehetra, fa ny karazany sy ny fisehony ary ny fotoana isehony tsy mitovy. Ka rehefa amin'ny fotoana mampatanjaka anao ary mampalemy namanao, dia izao ny torohevitra omena antsika ao amin'ny Romanina 5:12. Romanina 5:12. Isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaly antsika ihany. Dia hoana koa voalaza ao amin'ny Galatiana 5:5. Galatiana 5:5. Mifampitondra izay mavesatra, samy manana ny mavesatra aminy anie antsika. Dia ampianarin'Andriamanitra hifanampy fa tsy hifampijery na ho faly resaka ny fahavoazan'ny hafa fotsiny. Voalaza fa tsy vitsy ny olona mankafy ny miresaka ny fahavoazan'ny hafa mba hampitonotony ny fahavoazana mahazo ny tenano. Kanefa vao maika miteraka olana vaovao anao zany fa tsy hanala ny olana miatra aminao velively akory. Tena ilayntsika ny mifampivavaka. Hery lehibe zany, kanefa mampirisika antsika Andriamanitra. Tsy hifampivavaka fotsiny. Tsy hifampivavaka fotsiny fa hifanohana, hifampahery arak'izay azontsika atao arakaraka ny famezam-pahasoavana ny menantsika. Mandra-pahatonga antsika any amin'ny fandresena farany. Aoka hifampitantana, hifanohana. Mbola isy ny fotoana irasantsika eto ireo torohevitra samihafa hiatrehana ny olana samihafa mpiseho amin'ny fiainana, tahaka ny raritsaina sy ny sisa. Fa dia ajantsika eo aloha ny androany, manao mandram-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tanjo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ifarana sady ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra ry namako. Inoko fa nahitanao tombotsoa lesona goavana ny fiarantsika teto nandritra n'izay andro maromaro zay. Ny lohateny lehibe moa zany dia miteny hoe mahay mitantana ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Dia nahitantsika lesona maromaro tao anatiny. Tiako averina aminao kely izay lesona zay fa aleo aloha sika hivavaka. Saotra raha io fa nomeno anay izay lesona nandritra ny andro maromaro zay. Mamela ny eloko ay satria mpanota tsy mendrika. Tsy marina, tsy mahitsy, tsy mba manao zay tsara sy mendrika anao zay. Ka noho izany dia mifona sy mivalo ary mibebaka eto anatrehanao. Raha tonga eo amin'ny famaranana izay dia oka mbola ny fananao masina trany no ampianatra anay, tsy andre feo hafa zay, fa ny feonao ihany no ao antsofinay, ao an-tsainay ary hoekenay mandritra ny androm-piainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mbola ny namanao ry Sarandrian-Jatovy moa zany no miresaka aminao amin'ity anio ity, ary mitarika fotsiny no ataoko fa ianao koa afaka mandinika any amin'izay misy anao any. Ny andininy natao fitadidy dia izay voalaza amin'ny Salamo 50, ny andiny 412 sy 412.
Salamo 50, ny 440 sy 50. Toy zao no fivakiny amin'ny anaran' Jesosy. Manatera fanaty-pisaorana ho an'Andriamanitra, ary efao amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana, dia amonjy anao aho ka anome voninahitra ahy ianao. Averina indray mandeha. Manatera fanaty-pisaorana ho an'Andriamanitra, ary efao amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana, dia amonjy anao aho ka anome voninahitra ahy ianao. Araka io andininy io dia nanao voady ianao, efao amin'ny Jehova ny voadinao. Tsy tsara le manao voady kanefa tsy manefa. Halan'Andriamanitra zay, alony ary ianao tsy mivoady kanefa manatateraka. Toy zay hoe ny voady ianao fa tsy nanao, tsy nanatateraka. Inona ny voadinao teo amin'ny ranon'ny batisa? Andony fanatitra sy ny ampafolony. Vitanao ve zay? Tanterahanao ve zay? Fa ho avy ny andro anankiray zay tsy maintsy hampahory indrindra, ary efa mendozy io amin'izao androntsika zao Ka rehefa ao anatin'ny androm-pahoriana ianao dia iantso an' Jehova, dia ho avy izy hamonjy ianao. Kanefa kosa raha sanatria tsy nirarahan' Jehova ianao, tsy nanefa mivoadinao tamin'Andriamanitra ianao, dia iny le tsy fanaovanao iny ihany no anakana an'Andriamanitra tsy hamonjy ianao. Ahita olana ianao amin'izay fotoan'izay. Ty tontolo misy antsika ty dia tontolo tsy voafehy, efa nianarantsika izay. Mora mivadibadika ny zavadrehetra. Mahita loza foana sika na dia tsy manantena ny ahita loza ary. Trangatampoka ny loza. Noho izany indrindra, mba hahafahanao mahay mitantana zany amin'izao fotoana sarotra izao, amin'izao andro mahory izao, dia apetrao loha larana mandrakariva Andriamanitra. Io Andriamanitra io no tokony apetraka ao loha larana mandrakariva. Izy no oka ho eritreretina voalohany indrindra. Izy sy momba azy. Faharoa manaraka izany dia zao, matoky an'Andriamanitra fa aza matoky ny arenao. Ireny ene dia ho levona rehefa ho avy Jesosy. Araka ny andininy voalazan'ny Petera, fa ho levon'ny afo ny tenany zavadrehetra. Ninona fanananao nafinaritra anao teto ambonin'ny tany, dia ho levona avokoa izany ao anaty afo. Ka raha reny no nitokinao, hiara ho levona ao anaty afo miaraka amin'ireny fanananao reny ianao. Enganeka ho sanatria izany. Nianatra ihany koa tsika tamin'ny lesona lasa fa izao fotoana izao no tokony iainantsika, ianarantsika ny fomba fiainana tsotra, tsy miaingitraingitra, tsy be fandaniana, tsy manao zay daniny kibo na mirobaroba, mba hahatonga antsika tsy hijaly rehefa ho avy le fotoan-tsarotra farany, zay tsy maintsy iainan'izao tontolo izao. Tsy ho afaka amin'izany ange zanak'Andriamanitra. Ianao io tsy ho afaka amin'izany, fa zao ny afaka anao amin'izany dia ny fanananao fahatokiana. Tsy mivadika amin'Andriamanitra ianao, nentehitra tamin'Andriamanitra ianao. Manoloana an'izay dia zao, dieny zao zany dia fantaro hoe inona ny laharam-pahamehana. Inona ny laharam-pahamehana? Satria rehefa mahafantatra ny laharam-pahamehana ianao dia mora aminao ny aina amin'izay andro sarotra izay. Ho avy le fotoana tsy maintsy iainantsika amin'ile hoe tsy afaka mividy, tsy afaka mivarotra. Anahoana ianao amin'izay fotoan'izay? Na dia tsy misy fampitandremana momba ny arena aza ao amin'ny Baiboly, dia tsy misy filazana ihany koa hoe mampitombo ny ara-panahin'ny olona ny arena. Ny loza mifanohitra amin'izay aza no zavatra misy. Hoy ny asa soratry ny Anabavy White, ilay mpanoratra kristianina, ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe dia ho eo amin'ny Kristy. Takila 2:15, famoahana tamin'ny 7:24 izy io. Ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena ny gadra volamena mamatotra azy amin'ny Satana. Gadra volamena. Izany ny voalazan'ny boky io. Hatramin'ny nanorenana ny fivavahana kristianina, dia mbola tsy nisy fiangonana nisitraka arena sy fiadanana tahaka an'izay azo ny fiangonana any amin'ny firenena maro manerina an'izao tontolo izao ankehitriny.
izao ny fanontaniana mipetraka ohatrinona moa ny sandany zany azo antoka fa misy fiatraikany eo amin'ny ara-panantsika ny fananakarena toy izany ary tsy amin'ny lafiny tsara izany hatramin'ny viana no nampiroborobonin'ny fananakarena sy ny fananana aranofo ny toetra tsara kristianina dia ny fahafoizan-tena ny fanaovana sorona ny tena ny fidirana ao an-trano izay misy vata fampangatsiahana feno sakafo mihoatra noho izay azontsika hanina sy ny fananana fiara ray na roa ny fandehanana miala sasatra isan-taona ny fividianan-javatra amin'ny internety ny fananana solotsaina ao an-trano ny fananana finday amin'ny ika farany ireo lisitra ny tany saiko taminao teo ireo ve dia nanampy anao kokoa hoe tsy tian'izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao mba valio ampahatsorana ane ao an-tsainao ao am-ponao zany nanananao ireo zavatra ireo mety tsy ho tian'izao tontolo izao ve anao raha ohatra ka nanana n'izany zavatra rehetrarehetra zany ataoko fa na dia tsy ny rehetra ary ny manana n'ireo lisitra ny tanysaina teo ireo dia misy ihany manana any ho any tady dio anefa fa mety ampidodoza ny fanantsika ny fananana n'izany tsy miresaka momba mimpanankarena amin'izao fotaona izao sika na hoe ireo manampitrisa sy izay manana ambonin'izany farafaratsiny dia fantany fa manankarena izy ary azony atao tsara ny miaino raha sitran'izany miaino inona moa miaino ireo fampitandremana izay omeny baiboly azy misy ny olona izay mihevitena fa hoe ao anatin'ny sokajy antoniny izy kanefa ny zavatra nanany dia avolenta avokoa manana fitaovana raitra izy fa tsy tahaka ny antsika anana ny fiara avolenta dia mieritreritra izy fa hoe ao anatin'ny sokajin'olona antoniny dia tsy atahorany ny fanapozina anara-panahy ny amin'ny vokatry ny fananana arena voafitaka ihany izy andriamanitra endry ny andriamanitsika zany ny antona nomezany ny tokony andoavantsika ny ampafolony satria karazana fanefitra mahery vaika ho amin'ny loza teraky ny fananakarena izany koa dinio ary androany manahoana ny fiomananao amin'ilay fotoan-tsarotra farany andro mahory zao andro misy antsika zao araka ny voalaza amin'ny baiboly tanteraka daholo ny fahoriana rehetra hita daholo ny famantarana rehetra tsy misy izay tsy mikilay amin'ny famafisan'ny fiainana mbola hoenjana no io aza ny zavatra ho isy rehefa ho avy le hoe tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra ianao zao anefa dia ny zao andro mahory misy antsika zao anao no miomana amin'izay andro anankiray zay tsy maintsy ho avy eretany zao tontolo zao iainany zao tontolo zao amin'izay fotoan'izay tady dio fa rehefa mitsara fiomanana deny zao anao dia tsy ho tampoiny loza hoy le fiteny anankiray zay koa dia atreo indray ny fiarahantsika tamin'ity anio ty mametraka mandra-peona aminao ny namanao ry sarandrenjatovo mbola isy ny lesona izay iarahantsika amin'ny manaraka ka dia mirary soa ary maniry indrindra mbola iona aminao mametraka miveloma tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org.